miditra amin'ny fanaovana ny course de base ireo mpiasa manamboatra ny lalana mankany amin'ny université ny Mahajanga amin'izao tsy misy ny olana mizotra antsakany sy andavany ny asa izay atao hoy izy ireo na eo amin'ny resaka terrassement na ny fametahana ny goudron. No course de base zany le course amban'le goudron zany atao manao forme ny tsy préparena tsara zany mba tsy sahirana le manao goudron eo ambony fa tonga de manaraka ny forme ny de tsy de manamboatra tsara. Manao an'ry fito bac 0 ry course d'accrochage zany anarany de ambonin'izay vao mipetraka goudron mba tsy miraikitra tsara zany goudron miraikitra ny asa zany mbola mandeha tsara eo amin'ny terrassement zany eo amin'ny 80% eo de ny goudron eo amin'ny 35% izahana vitainany amin'ny semaine le 20 zany le izy raha moa tratra moa raha tsy tratra de mety tarakelan'izay tsy de misy manano sarotra aloha fa ohatran'ny efa mandeha normal tsy de misy tsisy problème. Marina fa efa vita ny ampahany ity lalana ity miainga avy any amin'ny mazava will fa ny ambiny sisa tavela mankany amin'ny campus ny université ny Mahajanga sisa izao amboarina izao raha ny fanazavana nanomboka ny fiandohany volana jona teo ny fanohizana ny asa zay nanomboka tamin'ny début juin zay nanomboka ny nanativany asa de zay naray volana sy tapany na roa volana eo zany ny délai. 50 lany isan'ny mpiasa manamboatra nyity lalana ity ka ny orinasa Skort no manatanteraka izany. Nolazainy izy ireo fa eo amin'ny fikarakarana ny goudron tena mandany fotoana amin'ity asa ity. Lalana izay isan'ny nampijaly sy nampikaikaika ny vahoaka fa indrindra ireo mpampiasa lalana ity lalana mankany amin'ny université ny Mahajanga ity teo aloha fa indrindra rehefa amin'ny fotoam-pahavaratra iny. Amin'izao fotoana izao anefa dia ny fitondram-panjakana no mandray antanana ny amin'ny fanatsarana azy amin'ny alalan'ny ministera ny asa vaventy.